La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny Vaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tafadorandroany ny gouvernemanta ny prime ministre Ntsay Christien ny ariva teo no nampahafantarana izany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Misy 20 ireo ministra vaovao anto andrafitra ny gouvernemanta, raha toa ka misy 20 ireo ministra teo aloha nijanona eo amin'ny toerana na nandray andraikitra hafa amin'ny ministera hafa. Misy amin'ireo ministera no nozaraina ho fanamaivanana ny andraikitra sahanan'izy ireo tsirairay avy. Tonga androany tena amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny vaksiny AstraZeneca misy 2 dose fanomezana avy amin'ny fanjakana frantsay tafiditra anatin'ny mekanisme Covax. Anomboka ny talata izao ny fanaovam-vaksiny ho an'ireo izay efa vita vaksiny andiany voalohany, hoy ny tompon'andraikitra. Any ivelany, mihoatra ny 700 ireo namoy ny ainy ary amanarivo ny ireo naratra vokatry ny horohorontany magnitude 7,2 niseho tao Haïti omaly. Hatramin'ny androany, mbola mitoy ny fitadiavanareo olona antenaina fa mbola velonaina. Misedra olana ihany koa ireo mpitsabo noho ny tsy fampiny fitaovana sy ny fanafody andraisana ireo marary. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Magnatry ny mbola tsara tompoko lahy sy tompoko vavy misy atranao mampandroso ao atokantranao ny fahitalavitra Kolo ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alahady takariva ity. Nitsangana ny gouvernementa Vaovao tary ny premier ministre lehibe ny gouvernementa Ntsay Christian ary alahady 17 ny volana aogositra ihany koa ankalazany ny mpino katolika ny nampiakarana ny Masiny Maria any Andanitra. Hoentsika anomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity an'ity dia makasika ny tontolon'ny politika tafajoro androany ny gouvernementa ny premier ministre Ntsay Christian ny ariva teo no nampahafantarana izany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Misy 20 ireo ministra vaovao voantso andrafitra izany gouvernementa izany. Raha toka misy 20 kosa ireo ministra teo aloha no tafajanona amin'ny toerana na ihany koa nafindra amin'ny andraikitra hafa eo anivon'ny ministera izay ihany koa. Misy hatrany ireo zay ministera natambatra ihany koa misy ireo ny sarana makasika an'izay gouvernementa vaovao zay. Ndeary arahantsika ny makasika hoe izavy ireo ministra andrafitra an'izany gouvernementa Ntsay Christian izany. Indrena mpikambana ao amin'ny gouvernementa amin'ny maha ministry ny fiarovam-pirenena azy général de corps d'armée Rakotonirina Léon Charles. Ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Patrick Rajoelina. Mpitahiry ny tombokase mpanjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Imbiky Erlaza. Ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Pierre Ulder. Ministry ny tekoarena sy ny vola Ramatoa Rindra Asimbelo Rabary Nirina Arson. Ministre ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Randrianakson Fanomezantsoa Rodlis. Ministre ny fampiroboroboana ny industrie ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Edgar Razafinava. Ministre ny fanajariana ny tany sy ny fananatany Andriamatoa Ajo Andrianaina Arvelo. Ministre ny asa, ny fampananan'asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Ranampy Gisèle. Ministre ny fizahan-tany Andriamatoa Joël Randriamandrato. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa professeur Asomako Elia Beatrice. Ministre ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Ramatoa Baomiavitse Vainary. Ministre ny fanabeazam-pirenena
Ramatoa Saondary Malala Marie Michel. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Tinoka Roberto. Ministry ny fahasalamam-bahoaka Professeur Zely Arivelo. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Andriatongarivo Rakotondrazafy Laladino. Ministry ny asa vaventy Andriamatoa Jerry Atrefindraza. Ministry ny arena kibontany sy loharankarena stratégique Andriamatoa Brice Randrianasoa. Ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Andry Ramarson. Ministry ny rano, fanadiovana sy fidiovana Andriamatoa Ladislas Adrien Rakotondrazaka. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Harifidy Ramilson. Ministry ny jono sy ny toekarena manga Andriamatoa Mahatante Paubert. Ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa Ramatoa Vavitsara Rantanirina Gabriela. Ministry ny asa tanana sy ny aitao Ramatoa Sophie Ratsiraka. Ministry ny fampiroboroboana ny aitao arakajamborindra, ny transformation digitale, ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Tahina Razafindramalo. Ministry ny mponina, ny fahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy Ramatoa Prinsia Soafilira. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Hawel Mamodal. Ministra lefitra misahana ny fiompiana eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Denis Dr Raymond. Ministra lefitra misahana ny tanora eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Tahina Juliana Ratorson. Ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy Ramatoa Engso Hortensia Antonésie. Sekretera mpanjakana misahana ny tanàna Vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Andriamatoa Gérard Andrea Manoiso. Sekretera mpanjakana miadidin'ny Gendarmeria Pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny général de division Gélé Cherche. Ireny araka izany ireo ministra sy ministra lefitra isahana indray ny fampandrosoana eto Madagasikara ho anatin'ny gouvernement Ntsay Christian araka ny mampafantarana azy tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lamam-panjakana Iavoloha raiky amby roapolo ireo olom-baovao voantso andrafitra an'izany gouvernement izany. Fa nandritra ity fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernement vaovao ity ihany koa miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra napetraky ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana ka tsy maintsy manatanteraka izany ao anatin'ny fotoana fohy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernement izay tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany teny Iavoloha. Voasolo tena amin'ity gouvernement vaovao ity ihany koa ireo faritra maro samihafa ary napetraka ihany koa ny miralenta. Ny alarana Efson no mitondra antsika ny makasika izany. Nous n'avons pas le droit à l'échec. On doit réussir ensemble pour le peuple malagasy. Tsy afaka nitseromby isika fa tsy maintsy ataontsika niezaka rehetrarehetra ampandrosoana amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky-volo. Efa miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fanatanterahana ny velorano nampanantenana ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana amin'izao hoy ny filohan'ny Repoblika androany. Ireo ministra vaovao mandrafitra ny gouvernement Ntsay Christian ireo no anatratra ny vina efa napetraka ary voafehy ao anatin'ny contrat programme ihany koa ireo ministra vaovao ireo. Koa androany no anokatra pitsy vaovao ihany koa isika amin'ny fitantanan-draharaha-pirenena. Ary totosaina an'io ny fametrahana ny gouvernement vaovao araky ny fanambara sy ny lamina izay fanapetratsika ary ny fifanarahana natao dia contrat programme
résultat no fepetra amin'ny fe ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta satria dia mitaky vokatra ny fanatanterahana ny etaetam-bahoaka sy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny firenena. Noho izany dia natao ny tombana ny asa rehetra izay natao sy ny asa vitan'ny gouvernemanta teo aloha. Saika voasolo tena amin'ity gouvernemanta vaovao ity avokoa ireo faritra maro manerana ny nosy, napetraka ihany koa ny mira lenta. Tamin'ny fananganana ity gouvernemanta vaovao ity dia natao lahara-pamehana ny siny ny mira lenta, ny fifanjajany ny isa-paritra ary azo lazaina fa misy solotena ny faritra enina eto Madagasikara izao gouvernemanta vaovao izao. Tsika nefa miteny fa iray ihany tsika malagasy, ray raha malagasy ray, malagasy reny, fa tsy misy hoe aviatsy na avary. Tiako ny manamarika an'izay ary zay no apetratsika ny fampiraisana ny malagasy rehetra. Fa na zany azany dia tiako ihany no manamarika fa voasolo tena ao anatin'ity gouvernemanta ity ny avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny avy any Matsiatra Ambony, ny avy any Diana, Androy, Analanjirofo, Atsimo Atsinanana, Anosy, Menabe ary Aloatra Mangoro. Taorian'ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao ny gouvernemanta, ny roso avy hatrany tamin'ny filan-kevitry ny ministra izy ireo hanomezana ireo toromarika rehetra. Asa mafy tanteraka araka zany no miandry ireo tompikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireo satria tsara ny vahoaka izy ireo amin'ny asa izay ataony fa makasika izay raharaha politika izay amin'ny ankapobeny fa makasika ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 indray kosa na ny pejany fahasalamana no entsika anoizana ny fotoana ny fampalalam-baovao tompo lasy tompo vavy. Tonga androany teny amin'ny serina-mpiara-manidina ivato ny vaksiny AstraZeneca misa 2 dose fanomezana avy amin'ny fanjakana Frantsay tafiditra ao anatin'ny mekanisma COVAX. Anomboka ny talata ho avy izao ny fanaovana vaksiny ho an'ireo izay efa vita vaksiny ho an'ny andiany volonté raha ny nambara ny tompona ndraiky tamin'ity androany ity. Ny mpanao gazety Onona Saina no mitondra antsika ny makasika izay. Ny gadona teny amin'ny serana-mpiara-manidina iraisan'ny pirenena ivato ny vaksiny AstraZeneca misy roetsy avy amin'ny gouvernemanta Frantsay izay tafiditra ao anatin'ny mekanisma COVAX izay nidirany Madagasikara ny 7 aprily lasa teo. Ireto vaksiny vao tonga ireto izay natokana ho an'ireo olona misy 2,7 sy iraetsy nanao ny première dose ny Covishield teo anelanelan'ny 10 Mey hatramin'ny 17 Jona. Ny voalohany zany ireo izay mbola tsy nahazo nilay première dose zany dia tsy afaka mihitsy izy andehanao an'ity vaksiny. Fa ireo izay efa nahazo ilay tsindrona voalohany tamin'ilay Covishield na AstraZeneca io zany araka ny samy teo dia no mahazo an'ity deuxième dose. Ireo zany dia tsy misoratra anarana intsony izy fa tonga izy dia misy fandaminana zany ho apetraka antsika araka ny samy teo dia ny agera zany no anomboantsika azy dia hitantsika zany rehefa vao ny fandaminana amin'izay Tany Royaume-Uni no novokarina ireto vaksiny ireto raha ny fanazavana ary nahazo ny fankatoavana avy amin'ny OMS sy ny Agence du Médicament de Madagascar ny fampiasana azy eto amintsika. Dose faharoa amin'ny vaksiny izay efa natomboka antsika ny première dose dia ny Covishield na AstraZeneca ihany ary ity tonga androany ity zany dia ahitana andreo dose 200,000 dose moa zany le izy ny AstraZeneca ka mitovy ihany ireo vaksiny ray ihany fa ny toera famokarana azy no samihafa ary zany dia manaja ny reny mpamokatra reny dia afaka mametraka izy ny anarany vaksiny zay hoe ohatran'ilay fanafody ihany io
anomboka ny talata izao araka izany ny fanaovam-vaksiny deuxième dose ho an'ireo olona mahery ny 7 sirahetsy izay ho tanterahany eny amin'ny CHUJRA ho an'ny eto Antananarivo ary fanindran-dalana amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Vakinankaratra. Andeha mandalana kosa ny fanaparitahana izany amin'ireo faritra hafa. Vaksiny AstraZeneca izay manana faharetany 3 volana ny fampiasana azy. Tonga nitsena ny vaksiny teny Ivato androany sekretera jeneraly eo anivon'ny fiadinan'ny Republika, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny solotena maritry ny UNICEF, ny avy amin'ny OMS, ny teo anivon'ny masovon'ny Frantsa. Tanjon'ny fitondram-panjakana ny anao vaksiny ny olona 80 taona ny mihoatra, izany hoe ny 50,5 ny vahoaka malagasy hatramin'ny 30 jona 2022. Nankalazaina androany ny fa 70 taona ny fahaleovantena ny Inde. Naneo ny fahavononany hiary asa hatrany amin'ny Madagasikara ny masivo indiana monina sy miasa eto Madagasikara. Nadritra ny fankalazana izany androany. I Inde izay misehatra bebe kokoa amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy ny ara-pahasalamana. Gaetan Andriatsylavo no mitorantsika ny mahakasika izay. Ny 10 aogositra taona 1776 i Inde no nahazo ny fahaleovantenany. Izany hoe feno 17 taona androany ho fahazonan'ny fahaleovantenany Inde io. Ary isan'ny nankalaza izany ny masovo indiana monina sy miasa eto amintsika sy ireo teratany indiana rehetra manerana ny nosy. Nandritra ny fety amandanonana ny karakaraina androany, nanamafy hatrany ny fahavononany anampy an'i Madagasikara ny firenena indiana. Izy ireo izay manampy antsika amin'ny sehatra maro. India and Madagascar are not friends but brothers. Firenena roa namana izy fa prala ary Inde aussi rehefa miresaka fifandraisany amin'ny firenena presque ny firenena rehetra dia firalahina finamanana no iantsona azy fa tsy firalahina tahaka ny miaraka Madagasikara dia mbola mafisiny etona fa India dia mifampitatsoka Madagasikara mifanohana Madagasikara na amorana misarotra na fifaliana na amin'ny zavatra mampalahelo ihany koa dia fampizarana izany ndraikareva amin'ny India. Whether it be joy, whether it be sharing of both sorrow and happiness, we are together. Samy niady mafy ho an'ny fahaleovantena na i Madagasikara na i Inde. Efa lasa lavitra nefa izy ireo raha ny fampandrosoana no resahana. Antony nahatonga azy ireo anampy an'i Madagasikara indray, indrindra ny fanampiana ara-pitaovana sy ara-pahasalamana. Manolontanana raha vao misy voina mahazo a Madagasikara, na ren'le Covid-19 zany, na reny kere zany nanomba fitsaboana amin'ny ankapobeny dia tonga midodododo zareo. Ary amin'izao fotoana izao moa hitanareo fa misy problema na tsy fampina PPM eto amintsika zany zareo dia manana tena tobaka be mihitsy ny atao hoe PPN amin'izareo na hoe produit de première nécessité dia iralahako son excellence monsieur l'ambassadeur moa dia efa nanome toko hoe tsy maintsy jerena akaiky ny momba izany indrindra moa fa ny fanampiana antsika amin'ny ara-pitaovana eo amin'ny lafiny fambolena zany ny fanampiana eo amin'ny lasy ny ara-pahasalamana dia mbola ho ateverina tokoa zany amin'ny Inde zany sy Madagasikara dia zava-dehibe indrindra moa ary mbola mafisina zany fa dia vao tamin'ny herinandro zany no mitsangana ny groupe d'amitié na ny fifandraisana ara-pahalalahina entre ny parlement any Inde sy ny Sénat any Madagasikara dia ireo koa zany dia tena hoe fanotra ray lehibe hanamafy amin'izany fahalalahina sy firaisankina amin'ny Inde sy ny vahoaka zany. Ankoatra ny fahasalamana sy ny sosialy, nanampy betsaka ny Madagasikara ihany koa i Inde amin'ny lafiny fiarovana ny sistany. Isan'izany ohatra ny fampihofanana ireo tatrambo misy 10 tao an-tsiranana, ny volana Martsa lasa teo. Nandray anjara tamin'ny aéro India ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy, ny volana Febroary 2022 lasa teo. Izay ny tapany voalohany teto anivony fampalalam-baovao tompoka sy tompovavy siento kely sika anatin'ireto dokam-barotra reto rehefa avy eo indray ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic isan'andro.
Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Waouh Production et Thelma vous présentent Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Noussibé. Au programme, carnaval dans la ville de Noussibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamed, Rijad, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Ni batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Militra amin'ny tapany faharoa anatin'ny fotoanany fampalalana vaovao isika tompo lasy tompo vavy. Anitsika izany dia eo amin'ny pejin'ny finoana. 12 Aogositra andro anamarian'ny mpino katolika ny nampiakarana ny Masina Maria tany an-danitra na ny Assomption. Nankalaza ny sorona masina tany am-piangonana tamin'ny fomba mandretriketrika ireo kristianina rehetra teo Antananarivo renivohitra sy tany amin'ny faritra tamin'ity androany ity izay tsara manokana ity androny 12 Aogositra ity. Tomay fahalala avokoa ny fiangonana rehetra. Assomption de Marie na ny nampiakarana ny Masina Maria tany an-danitra. Marina isaky ny 15 volana Aogositra izany ho an'ny Eglizy ekara na ny Eglizy katolika apostolika romanina. Masina Maria reny Jesoa izay manandanja ho an'ny mpino katolika. Noho izany manandanja tanteraka ho an'ny mpino katolika ty androany ity. Misy fety maromaro ny ankalazany fiangonana Masina Maria fa isan'izany ty androany ity. Misa efatra ny fankalazana manetriketrika any Masina Maria eo anivon'ny fiangonana katolika. Ny fety ankalazan'ny Masina Maria sy fahatsiarovany Masina Maria maro be, fô fankalazana manetriketrika ny rakoranitsika. Le voalohany ilay Masina Maria no torotoronina tsy azony kely ka 8 décembre. Fankalazana manetriketrika faharoa Annonciation 25 mars. Fankalazana manetriketrika fahatelo Masina Maria ren'Andriamanitra 1er janvier ary fankalazana manetriketrika faefatra. De fankalazana efa le tsy datikitadiny. Efa ela be, le tsy tamin'ny taonjato fahadimy tany no efa nisy io nanombohan'ny fankalazana io tany Jerusalema ary taty tamin'ny taonjato fahafito nanomboka tonga taty a Roma. Fô tamin'ny 1er novembre 1950 no nanambaran'ny i Papa Pie XII ampahebe maso an'ity dogma ity fô i Masina Maria Virginy izy koa fa tapitry le fiainany tambony tany taketo dia nampiakariny ambony lanitra ny andamitry vatana sy fanahy izy. Isan'ny fanontaniana apetraky ny olona ny hoe maninona Masina Maria no ampiakarina any an-danitra. Ny tenin'ny soratra masina no milaza izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy azo eritserety mihitsy na dia ray segondra ny amin'ambilany Jesu Kristy mamany ambony tany aketika izy raiky fô makitra any an-danitra. Ny antony nampakarana ananjy any Masina Maria any an-danitra sy ny nazahoany voninahitra dia hitatsika amin'ny evanjely atolotry ny liturgia atsika any any evanjely Masindalioka toko voalohany andininy faha-telopolo ka hatramin'ny faha-dimampolo eninamby. Amin'ilay koranan'i Elisabeth rahavavy Masina Maria izy koa fa nivolana sambatra ilay nino fa tanteraka ilay nivolaniny tompo taminazy. Ny finoana. Ny olo manam-pinoana
dia mitondra sy mizara ny hafaliany amin'ny tany jiaby omboany na ino Masina Maria nafakarany ambonahitra any an-danitra nanam-piloany Masina Maria fô Masina Maria koa manana fanetreny tegna aozy Masina Maria amin'ny hira ataony manifika mideran'ny tompo satria manandratra ireo ambany ny tompo ny fanetreny tegna ny kristianafana no lakle azahoana ny lanitra lehibe ny fahefan'iren'i Jesosy raha ny afanazavana na tsy voalaza ao anatin'ny evanjely aza ny afarany baiko ny anaja ny ren'i Jesosy any ampiny katolika nanamafy ny mamperana naovana fanadihadiana androany fa tsy fankafizana manokana anamariana ny Assomption fa ny fanajana androany nanamarika ny andro ny akarany Masina Maria tany an-danitra avokoa ny Eglizy Katolika maneran-tany. La fomba vao afa tanteraka indray kosa no etsika anoizana ny fotoanany fampalalam-bavao ankoatra ny fanaramaso ireo fanotofan-tany eto Antananarivo miditra amin'ny fijerena ny pitsopitsony amin'ireo toerana hakana ireny tany ireny amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministera ny fanajarinany tany sy ny asa vaventy isany nahitana lesoka ny tao amin'ny commune tsy afay ka nandraisana fepetra fanadina entiny onona saina. Tranga fahita matetika eto Antananarivo ny fanotofan-tany tsy ara-dalàna. Misy koa nefa ny fakana ireo rano-tany tsy manaraka ny lalàna sy ny plan d'aménagement araka ny hita nandritra ny fidinana ny tanterahany talemparitra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy eto Analamanga tao amin'ny commune ambanivohitra tsy afa. Mame autorisation ny commune manao an'izao déblai ngezabe zao. Azadiny nefa fa misy ny atao hoe fidirana amin'ny route nationale eto izay manova zavatra tokoa. Eto zany dia mampatsiahy ho an'ny commune rehetra izay mitovitovy ohatran'izao mba tokony aka autorisation eo amin'ny ministère aménagement du territoire et travaux publics mba hamezana azy ny toromarika rehetra tokony ataony satria manao fanovana amin'ny route nationale izay hiteraka accident ro zava-doza tokoa no mety hitranga raha tantika tsy voaro mialoha ny atao hoe plan d'aménagement hoentin'ny zareo miditra amin'izany fanaovana ramble zany. Irantsika mahita ny fahatsomban'ny fotodrafitrasa amin'izany hoe lalam-pirenena zany noho ny fahavesarany camion mivoaka miditra amin'ny lalam-pirenena io. Raha nambarany ben'ny tanàna tsy mahafantatra ny antanatohitra tokony holalovana izy ireo mialohany anomezana lalana orinasa akatany atsatra vokatra izany ny fifanarahana tsy araka ny tokony ho izy. Misy zany ny tsy fahalalana ao anay ben'ny tanàna zany ka na tonga n'ilay tsy fahampin'ireo taratasy izay avoakanay dia isorana ny zareo amin'ny direction moa zany nampahafantatra sy nampatsiahanay zavatra izay tokony atao commune fa dia eo andalam-panatanterahana izany moa zahay to. Izay moa zany rehefa ohatr'izao dia tonga dia ampisahatra izay miaraka amin'ny gendarme izay to aminay miaraka midiny ety miteny hoe atsaro ny asanareo satria tsy ara-dalàna ianareo. Natsahatra araka izany ny fahazahoan-dalana nomena ry orinasa izay tsy manara-dalàna. Miato manaraka izay ihany koa ny fakana tany mandra-pahafen'ny ireo fepetra rehetra voalaza ny lalàna napetraka ny ministera tompony andraikitra. Iverina vetivety eo anatin'ny vaovao makasika ny fahasalamana izay tsika tokolasy tokovavy mety ohatran'ny hetsika tolotra ara-pahasalamana iarivo manakaiky vahoaka izay fanao ny commune Antananarivo renivohitra memem-pona tamin'ity andiany fahatelo ambin'ny folo ity nitsitraka izany indray ny pona teo anivon'ny boriboritany fahadimy izay notanterahana teo amin'ny fokotany Manjakaray. Delarana efson no mitondra antsika ny makasika izany. Mitoetra ny hetsika tolotra ara-pahasalamana iarivo manakaiky vahoaka izay fanao ny commune Antananarivo renivohitra izay efa tafiditra ao anatin'ny andiany fahatelo ambin'ny folo amin'izao. Ny mampiavaka ity andiany manaraka ity ny fisitrahan'ireo olona teny an-toerana izay mahatratra eo amin'ny 700 sy 200 isan'andro ka ny ankizy no tena maro anisa tamin'izany. Hita teny an-toerana tamin'izany tolotra ara-pahasalamana maro samihafa maimam-pona izay nokarakaran'ny ny fitantanana fahasalamana sy sosialy teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny farisian'ny olona anantona ireo mpitsabo ka ireo mpitsabo teny amin'ny CSSB2 no nivoaka tamin'izany. Ezaka zany manome an'ilay tolotra izay ataony anaty dispensaire any amin'ilay trano mahazatra ny olona metina hoentina manantona ety amin'ny olona ety. Ao anatin'izany ny fizaha-pahasalamana izany hoe consultation générale. Misy ihany koa ny fitolinana diabeta sy ny fitsaboana miaraka amin'izay ary ny suivi ary ny fahatelo misy ihany koa ny fijerena fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ny fizahana maso mamaim-pona miaraka amin'ny solomaso izay andoavana sara ny ambany dia ambany izy io fiarah-miasa amin'ny Lions Club. Ao ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny orinasa vaniala mamokatra amin'ny fanafody vita amin'ny rokandro sady manao fizaha-pahasalamana izy no
tsabo amin'izay fitsaboana vita amin'ny roakandro zay. Itoy any amin'ny boriboritany faefatra indraika nihetsika tolotra ara-pahasalamana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny veloranony iarivony bentanàna na Tananarivo renivohitra. Amarantsika ny vaovao avy eto atoerana dia ny makasika ny ara-kolotsaina. Natanteraka hetsika indray ireo mpianatra eny anivon'ny polytechnique any Votovorona saingy tamin'ny tindra mitoraka tia tsy grève no nataon'izy ireo fa diabe ara-kolotsaina ho famarana ny taom-pianarana fotoana izay niantsony izy ireo tompon'andraikitra hanefa ara-potoana ny evatsim-pianarana mba hisoroana ny olona na mety miverimberina tahaka ny mazatra teo reny. Olona saina. Nidina andalambe indray ireo mpianatry ny polytechnique Votovorona saingy tsy tahaka ny endrika na ahafantarana izy ireo tao ao no tanterahana tamin'izany fa hetsika ara-kolotsaina fa nihoana ny fomba isam-paritra. Fampifondronana fa ihany koa fampisehoana amin'ny rehetra indrindra ireo mponina manodidina ny polytechnique izay voatohitohina mivantana rehefa misy ny grevin'ny mpianatra fa manana endrika tsara izy ireo no isan'ny antony izao hetsika famarana ny taom-pianarana izao raha ny fanazavana. Entina ampiambonana ny karazana faritra maro izay mivondrona ity amin'izao sekoly ambony polytechnique izao mba tsy hoe resaka grève ihany no alalan'ny be sy maro izany polytechnique izany fa mahavita zavatra karazany maro zany anisan'izao zao fety hitantsika izao amin'ny karazany faritra maro. Fiverenanay amin'ny tena fahaizinay elanay amin'izay mety firesaky ny olona hoe zaza adalana hoe maditra izahay fa tena manam-pahalalana sy manana ny maizy azy any mpianatra polytechnicienne dia fampiakarana izay ihany koa ny tena antony tihetsika ity dia mety gaga nareo hoe afaka manao an'izao hoe izahay mihoatra ireny zavatra ireny fa misy parametra maro moa mamaritra ireny grève ireny fa amin'ity fotoana androany ity izay dia asehoanay hoe afaka manao zavatra milamina izay ary mahay zavatra mipetrapetraka tsara izay. Miantso ny tompon'andraikitra isan-tokony indrindra ny ministera mpihaza ireo ny mpianatra eny amin'ny polytechnique Votovorona mba hanefa ara-potoana ny vatsim-pianarana sy ireo zoly tokony hosotrahan'ny mpianatra hisorohana ny fitokonana amin'ny verimberana. Antso no ataonay amin'ny ministera isan-tsokajiny amin'ny fitondram-panjakana isan-tsokajiny mba samy hanao ny anjara tandrify azy satria ny tsy fanaovana an'izany koa no mampiteraka grève fa ny polytechnique raha ny mpianatra dia vonona iroso amin'ny fanovozana fahalalana ary tena hoe hitrandraka izay afaka hampandrosoana ny firenena fa miantso izahay ny amin'ny fiarametana mba samy hanao ny asany tsirairay ahafahanay misitraka ny zonay ahafahanay misitraka ny tombontsoa tokony azonay amin'ny fotoana mba tsy hisiany grève tsony. Tsy ivona 27 taona izay no nijeroany ny polytechnique Votovorona. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena indray kosa mihoatra ny 700 ireo ambony ainy ary Amanarivo ny naratra mafy vokatra ny orohoron-tany ny seho tany Haïti omaly. Hatramin'ny androany mbola mitohy ny fitadiavana ireo olona antenaina fa mbola velonaina. Misedra olona ihany koa ireo mpitsabo noho ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny fanafody andraisana ireo marary. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Dans cet amas de béton, les habitants des cailles n'ont souvent Amin'ireto potika beton ireto tsy misy afa-tsy tanapolo no iasan'ireo mponina mitady ireo mbola velonaina. Trano be mihoatra ny folo no nirodana, mbola maro ireo olona tsy tafavoaka. Mihoatra ny 700 ireo nofo mangatsiaka nesorina tanatin'ny fampitehana. Amin'ity trano ity, vehivavy iray 7 taona no hita ary naontsany maro ny fahitana ny reniny ny tomany. Ny tapany atsimo andrefany nosy tao amin'ny tanànan'ny KS sy Jeremy no nahitana ny orohorontany magnitude 7.2 omaly. Betsaka ny fahavoazana nateraka izany, tazanina avy ety ambony. Isan'izany ny fiangonana, fivarotana sy ny sisa. Mitantara ny zavanseho ny mpivarotra. Raisina tanana ety ivelany ireo maratra noho ny fafenoan'ny hôpitaly. Sarotra ho an'ity nosy ity ihany koa, izay isan'ny manitra indrindra ao Amerika ny fampidirana ny fanafody. Eo ambany fifehezan'ny milisy ny lalana tokana ahafahana miditra amin'ity toerana traboina ity. Tsy ampy ny fandraisana tanana hoy ny mpitsabo, na izany azy afaka mampiditra fanafody sy fitaovana amin'ny seranam-piaramanidina ihany izy ireo. Nijanona teny an-tokotany ny mponina alina, nahatsiaro ny zavanitranga sy ny fahavoazana ny taona 2024. Efa mananontanyana ihany koa nefa nitondra-drano ary tombana nahiditra rampitso ao an-toerana ny rotsakorana lehibe.
mialony saratsika dia tsara ampatsevina antsika ihany fa dia tafajoro andro any ny gouvernement tany premier ministre Antsay Christian Nyrivatao zany mo nampahafantarina izany teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo teny misy 120 ireo olom-baovao andrafitra an'izany gouvernement tany premier ministre izany raha toka 120 ireo ministre teo aloha no tafajanona amin'ny toerany fa eo ihany koa no nafindra andraikitra andrasan'ny vahoaka maro araka izany ny andraisan'ireo ministre vaovao ireo ny asa sy ny fanatanterahana ny velirano ary ny famahana ny olam-bahoaka indrindra fa ny lafiny ara-tsosialy. Zay ko tompoko lasy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alady ariva ity. Ankasitrahako anao tena tokantrano naraka izany hatramin'ny farany. Samety Injagnahary atsika jiaby. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit n'anulcha nauteu ni Vaovao. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalto iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ni Vaovao. La 4G Batelma vous a présenté ni Vaovao.